Tompoko lasy tompoko vavy faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny Madagasikara télévision indray amin'ny ty ary manamafy ny fiarabana ifanentana teo aloha ho an'izay zao vao mandray ny fandarana no sady manasa ihany koa anaraka hatramin'ny farany an'izao ampampitona manaraka ato anatin'ny l'actualité izao vahintsika amin'ity ampampitona ty indray ny mato Pierre Andrianantenaina izay flou national ny antoko farimbona eto Madagasikara mazava ho azy ary dia iresaka ny zava-nitranga tamin'ity herinandro tsika indrindra ny rara politika mialoha zany miarabanao ary misotranao aloha manaiky vahin'ny fandarana am'izao alina zao miarabanao fa ary miaraba ny mpanaraka ny télévision ma TV isaky ny alahady ya ny fanontaniana voalohany fijerinao ny zava-misy am'izao fotoana zao ny tena nafana moa zany tamin'ity herinandro ity dia ny famoahana ny listre platsaka hofidiana zay natratra teo amin'ny 270 ary ny sina candidat pirotsaka fidiana tsy napozana tamin'ny hitra farany dia Andriamato Rajoelina Andrinirina teraka ady hevitra be dehibe zay voatonona ihany koa tao anatiny hoe atraiza marina ny tena famatorana sy fahaleovantena eo anivon'ilay fitsarana manokana izay misahana ny fifidianana eto Madagasikara ny fomba fahitana Andriamato flou national ny farimbona an'izay zava-nisy tamin'ity herinandro ity zay misotranao ary betsaka moa ny resaka mandeha momban'izay fa tsara ngamba mba ho fantatry ny olona ny hoe fitsarana-rahany amin'ny tribunal zany mazava ho azy fa rehefa mitsara ny mpitsara dia mitsara amin'ny anaran'ny vahoaka izy mamoaka didy izy amin'ny anaran'ny vahoaka ary mitsara izy araky ny lalàna sy ny le atao hoe intime conviction zay ny feo ny fieritreretany zay ny anaovan'le amoahany an'le didy zany ka tsara ho fantatry ny olona zay mazava ho azy fa raha fa misy ataontsika hoe akolafy anankiroa zany zay mifanolana ka ilaina mitsara n'le fifanolanana ny mpisolo vavan'ireo akolafy roa reo dia samy mamoaka fehikevitra ary mifototra amin'ny lalàna daholo le fehikevitra avoakany zany hoe ara-dalàna daholo zany zay fa amin'ny fotoana farany dia ny mpitsara zay manana an'izay fahefana mamoaka didy zay ny mamoaka amin'ny anarany vahoaka malagasy araky ny lalàna sy ny feon'ny fieritreretany zay zany aloha ny tsara apetraka zay ho fantatry ny olona fa na ny an'le akolafy ray na n'le faharoa rehefa manao fehikevitra dia araky ny lalàna daholo zany zay amin'ity raha tya dia misy zavatra anankiroa no seho tao anatiny teo alohany zany ny hoe fiheverana razaza satria za anisany nandany ny lalàna amin'ny fifidianana filoham-pirenena voalazanay mazava tao ny amin'ny hoe tsy azo fidiana ny olona zay tsy mipetraka ny vatany eto Madagasikara mandritry ny enim-bolana c'est le présence physique zay lalàna zany ohatrany hoe vohitsakitsaka zay fa izao rehefa mitsara ny mpitsara izay le lalàna mipetraka fa misy zavatra hafa mety mifamatotra amin'le zavatra fantatritsika efa ny feuille de route dia anisan'ny mangataka ny isin'ny fitoniana milohany anaovana ny fifidiana zay fitoniana zay angamba ho ary zay ny fieritreretana amin'le mpitsara zay ny conviction mba tokony isy fitoniana eto ary le lalàna mihitsy zay mba hitsakitsaka tam'izay satria raha ny marina tsy tokony ny anikahany madame Lalao sy ny anikahany Andriamato Ratsiraka tsy teto inona lazaina hoe cas de force majeure izao fa zay aloha ny lalàna raha za zany le taria amin'le mpitsara zany hoe ny tia Andriamato Pierre Andrianantenaina resahany eto dia hoe antoka tsy maintsy natao reny ho an'ny fitsarana atao amin'ny CES mba miatohana n'ilay hoe fisina fitoniana ka zay hoa le hoe intime conviction zay manana mena ny fahefana amin'izay ireo mpitsara reo dia resiko amin'izay ary nikahany Andriamato Andrinirina Rajoelina tsy fantatro aloha misy miteny hoe efa tao i taloha satria samy naharetsika efa nisy fotoana le
alady maraina hoe alady iny amoanany hoe fepitona farany a dia dehibe ny fe doao le izy tsy fantatro misy miteny hoe tateorina kely io nariso zany azonao zany fitsipika indray zay fa tsy lalàna apetrako tsara fitsipika zay règle zany hoe raha atao mifandanja reo anankiroa reo a le fitsipika maivana no le lalàna kanefa niraisiny mpitsara le izy amin'ny antiny conviction amindray io dia mitovy amin'le teo hoe mba isin'ny fitonina ihany ko satria ny tena marina aloha misy ampilafo fanolana be teto ary telo ny tena ny fanolana raha tsiraka sy raha valomanana sy andry ratsvelona mba isin'ny fitonina lohan'ny fifidianana antiny conviction nyreo mpitsara reo zany zay eto zany andry afa nilaza amitsika fa reo mpitsara reo nge tsy mitendreny atrako tsara tsy mitendreny fa ny namany no mifidy azy ary mpitsara efa ela tao amin'ny fitsarana zany ny zavatra nakavo mantsy ada mato mpiarana metrana hoe misy an'izay zavatra any be dia be ny adihevitra sy ny karazana fanakianana mihitsy aza mitranga tao arina ny fanapahan-kevitra sy didi-pitsarana iny na manazava ianao eto araka ny fijironao amina foroana toko faharombonanao fa nahoana moa ny tena voakasika amin'ny vantana ary zareo teo anivon'ny cs ohatrany tsy dia ladra resam-piofiry midika inona zay fahahinana zay io anatria nle sain'olona miasa be sy samvetim-panina be mihitsy manazava saina miaro za tsy hoe miaro ny service anaza ny manazava fa fijeriko aho zany amin'ny mampany politika efa elanao politika ary mahafantatra ihany ny fomba fandraisana didy ho an'ny mpitsara zany zay nazavaiko teo zany zay lafin'izay misy nge amin'ireo candidat reo tena tsy nametraka olana any amin'izany mihitsy mihinana andreo matoratrema William masoto izy hoe matoa milatsaka le olona dia manana zavatra izy fa nasoavana ny firenena ao anatiny zay zany ka maninona no asary tao ny sasan'indray a tezitra satria ina ny matezitra azy manelingelina azy anga le forotsahana andreo matoandry rajoelona manelingelina azy satria mety hoe rehefa tsy nilatsaka moa zany izy a dia hoe mety manana miakatra kokoa ny heritsika anay rehefa tsy rehefa eo izy a dia mazavy tena marina zany tezitra satria hoe le matinay zany ny chancenay amin'ity raharaha ty misy zany misy tsy mametraka olana satria izy izy hoe zay mahafeny fepetravaka milatsaka le milatsaka fa zao misy mpitsara maly tena nge le mpitsara zava fa tsy mitendrena zay le tao anty ny conviction ary ny zavatra tadiavitsika dia hoe filaminana fitonina alohan'ny fifidianana mandritra ary eorian'ny fifidianana fantatsika tsara fa ny akola fahavalomana no fa ny tena fa raha tsy raisina ny candidature na rahamatolo lalaravalomana dia iboko tena io inona tombontsoa amin'ny firenena ve zany anora zay ngamba navaliko tsika hoe tsika tokony mba hieritreritra ihany fa le fanakorontanana ny sain'olona satria ny olona tsy tena mahazo tsara an'le izy hoe ampy tsara rehefa misy mifanolana mipisovava amin'ireo mifanolana reo dia manao fehiteny foana na manazava mievina araky ny lalàna manatreo zany hoe misy famarinany toly na mandanina ny akila fa izao rehefa mamoaka didy ny mpitsara dia izay le ataontsika hoe intime conviction io ary mamoaka didy izy amin'ny anarany voaka malagasy zay zavatra zay tsara ampahafantarana ny olona zay tsy hoe momba ny service na inona na tsy momba ny service fa manazava fotsiny ny fomba fandraisana fandraisany mpitsara didy rehefa mamoaka didy izy zay zany zay hoe antiny conviction mpitsara tamin'ny ny didy zay ino manokana ve amnampaharaka ny raharam-pirenena sy ny raha-politika anao nefa ampisy fitonena marina tokoa zay satria ny zavatra misy am'izao hoe nao
voatra fotsiny randao jerevantsika akaikika kokoa ohatra mikasika ny akolafy Rajoelina zao. Teo aloha dia napetraka fa tsy misy kandida hafa tsy tokana Andriamatoa Edgar no nahazo tsodrano Andriamatoa Rajoelina. Amin'izao fotoan'izao Andriamatoa Rajoelina zangazanga fa nitsodrano ny kandida natolotra ny atoko TGV tao anaty Congrès nasionaly, manitsaka an'izay rafitra ny Congrès nasionaly zay, ary taako hoe kamboty tampoka zany ny kandida naroso tamin'ny fotoana iny. Ndray zany zavatra zany fotsiny ve tsy efa ampiteraka karazana vorona fikorontanana mialoha na mandritra na hoe fifidianana eto amintsika. Zay moa akolafy ray resahana momba ny verenako iny. Fa le fikorontanana iny dia anankiroa tena ny fahalalana tetaka. Raha tamin'ny 7 sy 2 arivo, fa raha ampidirina ny zava-niseho tamin'ny 1 sy 2 arivo, 2 sy 2 arivo dia miditra Andriamatoa Ratsiraka. Izy telo zany ny fahalalana teo. Zavaminao bon tsy anazava ina le antony iverenan'ny Andriamatoa Latsaka satria tsy napetraka koa zay fanontaniana zay fa azo iverenana zay fa le resaka ho teo no tiako anaovana fanamariana anehoana hevitra ihany koa. Ny akolafy Rajoelina dia azo alaina sarisary ohatr'izao. Ka ny voalohany izahay zay nitolona ho an'ny fanovana dia tao anaty sambo ray ngeza be. Io sambo tao anatina ranomasina ny sambo aravara. Ary betsaka mihitsy no namandrika na misy mena, misy bateau pirate, ary misy mihitsy azy atrao anatiny. Nanao zay hoe ahoana ny anakanana ity timonier-tsika ity, ty commandant de bord-tsika ity, tsy hitondra n'ity sambo ty hatrany farany. Tao ny communauté internationale atao ndraikrarehetra be tableza misy avato ato dia fantatsika ny nahazo Andriamatoa Rajoelina. Fa fotoana farany moa mba hoe asiana mba ampilamin-tanina ny raharaha dia hoe tsy latsaka Andriamatoa Ravalomanana dia ozy Andriamatoa andry Rajoelina tamin'izay raha izay raha miatoka ny filaminana ny fitonina ny tsy volatsara dia tsy latsaka zava-misy ndefa nitatsika fa kidira Ravalomanana dia Ravalomanana ihany. Andriamatoa Pierre André Rajoelina ny raha azo tsara zany tianao atongavana dia hoe na ramatoa anao Ravalomanana azy io dia tsy manana ny azo ndamosiny hitondra Madagasikara izy fa mbola natontonany ngiamarika vadiny izay any Afrika Atsimo ihany no ambadika izany rehetrarehetra zany. Marina izany Andriamatoa Ravalomanana no soa tamin'izy hiala tany Afrika Atsimo teo ny troika nanosoa izy hoe izao zany mandehany izy mitsidika ny reniny tsy manao politika. Izay ihany misy fanaovana politika nefa n'izao filatsahana filoham-pirenena tena fanaovana politika faratampony zany dia efa mitsipaka n'izay izy. Zany hoe natao fitaovana mialatsiny manonana ny bebe Razay, natao fitaovana Madame Lalo Ravalomanana. Fa fijerino azy inona mbola mampangadidy sy mampangateta mafy an'ny Ravalomanana iverina fitondràna nahoana moa ny ray mpianakaviana anankiray ataony fitaovana na lasa sanatria hoe kilalao ve zany ny vadiny sy ny rafozany razany. Izaho tsy hiteny hoe kilalao fa ny zava-misy hitan'ny olona ny zany ary samy mahafantatra ny toetran'ny Andriamatoa Filoha talohatsika na teo amin'ny fitantanana orinasa fitondrana mpiasa tsy resaka hoe eny tsy te resaka mandeha tsy eroa azy fantatra izy ka sarotra ny ino fa tsy ataony fitaovana le vadiny ary dia miarokaloka an-damosin'izay izy. Manome rariny zany hoe rariny raha nilatsaka Andriamatoa Rajoelina. Amiko manokana eny normal zany. Zaho anatin'le sambo nolazaiko teo izy no manana ataoko hoe candidat naturelnay raha ny fandava ny fitiavany ny vahoaka ny firenena ny latsahany hoe tsy latsahany raha ny zava-misy niseho tatoato faraparany zany mahatonga azy hoe ilatsaka ka maninona ny tsy milatsaka Ratsiraka. Raha zaho manokana tsy hitako izay olana tsy hoe latsahan Ravalomanana raha zaho fa izao mila ataoko hoe
famarinana fikekely koa fifamelany zany zany rehefa tsy afaka amela eo amin'ny toerany miarambony fa raha ohatra ny AVC ohatra sy ireo mitondra faisana mamela ny matoany ara-valomanana tsy hitako izay tsy tokony hidirana raha marina hoe izy ny tokony mipetraka teo amin'ny toeran'ity madame lalao ravalomanana zay zany ny tokony te tokony avela ody ravalomanana za moa tsy manana olana rehefa de milatsaka fidiny izy ka ampilaminana ny anaovana an'izany misy fifanarahana mazava tsy de manana olana an'izany tsony za fa nanaiky amela ny zavatra nahazo ahy fa za ny zavatra nahazo ahy no amelako ny olona tao amin'ny akolafo ravalomanana na ny fofony aiko zany fa za tsy afaka isony toerana ny AVC ty zay miarambona fa raha manaiky ireo ary nino andrefa fa kristianina daholo tsika ary miantson'le fifikahemina zava-dehibe hoe fihavanana fampihavanana fihavanana ka raha tonga amin'izay ino manakany hidirantsika mihitsy ny resaka fifikahemena fa te hiverina kely amin'ilay sambonareo sy ny commandantareo ny zavatra hita mantsy zany zao zavatra anankiroa mitazana ao amparara-bavao Andriamatora Joelina manao soni dia nandatsy nampiatra ny sonina tao tamin'ireny fifanarahana tany Maputo sy nitovana tany Addis Abeba ireny ty koa misy ny fifanarahana hoe ninisa amin'ny tsy latsaka milatsaka indray izy congrès national natoko TGV izay ny foronony ary atao hoe mbola manana ny toerany sy ny influence anatin'izany Andriamatora Joelina congrès national nanamolotra candidat anankiray Andriamatora Edgar dia nandigana an'izay congrès national zay nandatsaka ny tenany Andriamatora Joelina hoana ny fanazavanao an'izay zavatra rehetrarehetra zay satria mitazana zany mahita hoe tompondaka amin'ny fivadibadiana sy ny fanafitirahana ny teny Andriamatora Joelina tsirairay ilay izy resaka Maputo 1 Maputo 2 misy fifanarahana natao tany zao no soniavina conseil présidentiel ny tany fa rehefa tonga taty dia hitatsika co-présidence no nandraisan'ny enclave ravalomanana sy enclave Zafy Alibera fa tsy conseil présidentiel rehefa tsy nitovy ny hevitra teo izay ve natena hoe tsy manaja ny soni conseil présidentiel fa tsy co-présidence zay zany momban'iny mahakasika ny hoe ny resaka nini Andriamatora Joelina ny tsy misy lalàna manaka anazy tsy hilatsaka tsisy resaka soni zany okaloha ny hazava Andriamatora Valomanana no fipetraka ny code électoral dia tsy afaka milatsaka dia resy lahatra izy hoe tsy hilatsaka ary nanoloman'izay dia nyteny maro communauté internationale manina koa ianao raha tsy milatsaka dia hoy Andriamatora Joelina hoe raha zay raha isiny filaminana eto ny fitonina eto dia tsy hilatsaka tsy soni zany fa niova ny contexte araka ny voalazantsika teo nkeo ny alokaloka ao ambadiky madame ravalomanana ny filatsahana Andriamatora Valomanana ohatr'izay keo Andriamatora tsiraka filopirenina teo aloha reny farany ka nahoana izy ny tsy mba afaka hilatsaka zay le contexte tsy resaka mivadibadiky zany fa ny communication ny tsy ampy ny serasera ny tsy ampy dia manazava zany amin'izay ny amin'ny hoe resaka Edgar raha tokantranony TGV zany Edgar Rafindravangy nanaiky OSG ny TGV manaiky tsika ko nakandita raha tokantranony TGV zany tsisy tokony hidirana ary Andriamatora Joelina ny tsy ny TGV no nanolotra ny candidature an'io zay ngambaloha ny tokony apetraka zay zavatra mahatsikaritra mantsy mahatonga le fanontaniana Andriamatora Pierre André Rajoelina nisy fotoana ianareo mpiaradia aminy milatsahinao président milatsahinao président dia rehefa nitenindray izy hoe tsy latsaka tamin'ny andro nini dia ianareo any miteny hoe endry ianao président tsy za no nitenenao nalahelo ny fanohanana candidat hoe candidat natolotry ny TGV dia ity ny candidat tokana
ary araha mahita ny fihetsiketsena hoe tsy misy afa-tsy Andriamatoa ity ihany no nahazotsotran'Andriamatoa filoha hanohy ny asany izao ile izy aloha ny misy mivoyany izay le miteny hoe endriky tony Andriamatoa filoha satria le fahendreny mba tsy isiny miady an-trano satria izy raha izay no mitondra ny filamenana dia tsy hilatsaka fahendrena anie zany fa tsy fahadalàna akory fa nalahelo betsaka ny nalahelo betsaka no nitomany rehefa tsy hilatsaka Andriamatoa Andrinirina Rajoelina betsaka ka aza raisina ohatr'izay ilay izy hoe io ny candidat naturel tsy candidat naturel Andriamatoa Edgar aloha ny raha ny fahafantarako azy candidat ny TGV izy ny TGV ny nanolotra azy tsisy firestahana mihitsy hoe plateforme enriste raha misy hoe plateforme andry nanolotra azy tamin'ny voalohana dia mino hoe izay zany amin'izao fotoana izao raha nilatsaka Andriamatoa Andrinirina Rajoelina tsy ny TGV nandatsaka azy izy tena ny nandatsaka azy izay zany avao tsara natao plateforme enriste sy ny TGV za kory tsy hoe miady amin'ny TGV fa ny TGV mety ho tafiditra atao anatin'ny plateforme enriste rehefa tonga amin'ny fotoana hitsanganana izany fa tsy afaka kosa ny TGV hoe hiboto toerana io candidat-nay samy hafa izay Edgar Zafitrava SG ny TGV nataony normal ary nambara teny fitira iny izay zavatra ny seho teny ka tokony avahantsika tsara fa nareo manao communication manko dia fanazanina tsy zany karazany kanotany akatoka ihany nireo candidat zay nampahafantarina tamin'ny fomba visy aloha toana ny TGV reny zavatra reny satria mazava ho azy ny TGV zany zao hiparitaka indray ary nasaminareo hoe fampizarazara zany zao satria akoatran'le olona efa miparitaka tamin'ny sambinaina ny teneninao teo le olona tena retreretina hoe reto ny tokony hitambatra sisa zara indray zany zao ianao zay nge ny ataoko hoe tongeta hoe nanao sarisary zay raha misy raha rassembleur ireo candidat naka sambinaina tsirairay ireo dia sambinaina ray ihany no netiny fa tsy rassembleur izy Andriamatoa Andrinirina Rajoelina no candidat naturel zao rassembleur ka tsy tokony manodidina azy no atao raha tia ny hoe ho tratra ny toa ny tanjona satria zany ny faramirahiana daholo ny mpiara-mitolona tamin'ny 2009 ina ny fotana Andriamatoa Andrinirina Rajoelina lazao ohatra hoe fotana velo tsy milatsaka dia rehefa miverina milatsaka indray izy dia hoe tsy mila anao tsony zay tsy tokony avaty ny pomba ny Andrinirina Rajoelina nge zany hoe tsy mitana ny teny nomeny zany tsy zany ny amin'ny adversaire no mamoaka an'izany satria manelingelina azy ilay izy dia tsy maintsy anaovana communication zay fa tia ny pomba ny Andrinirina Rajoelina zay nalahelo tamin'ny filatsahana dia teniteny anao arabasoa arabatsara fa sao fotsiny ilaina fanazavana le zavatra politika ity politika ty zavatra ty ary ny politika tsy zavatra hoe mijanona eo dia tsy mivoatra nke toetra raha politika izy anao nanapo hoe naropanao gazety dia nanapo hoe raha tsiraka mbola ilatsaka indray na hoe madamy rahavalomana ilatsaka indray sy amin'ny nanapoany zany tsy misy zany mivoatra zany le toetra raha manoloana zay fivoarany toetra raha zay tena normal la lojika mihitsy raha misy fanapa-kevitra tsy maintsy raisina vaovao mandiso ny fanapa-kevitra teo olo raha tena mpanao politika teo zany no izy ary zay ny fanaovana politika fa ilaina azavaina zay ilaina serasera atanjaka ary zay ny antony atonga avakeo ya ny makasika an'izay fifidianana zay mihotsaka moa zany eo Andriamatoa Andrinirina Rajoelina ianareo manokana ve isy lahatra ary mino fa tsy teraka savorovorona hiteraka kontana iza zavatra izay amin'ny fiatrehana na mialoha na mandritra na aorian'ny fifidiana indrindra amin'ilay ankolafy anakiroa zay tena fototry ny olana tamin'ny 2024
miteraka n'izao krizy lavabe mbola hianantsika hatramin'izao. Raha misy ny ray tamin'ireo tsy niraisina zay no tena korotana mialohan'ny fifidianana. Za tsy miteny hoe misy foana ny riska, tsisy riska zéro zany, fa ny riska ateraky ny fanakanana ny filatsahan'ny ray tamin'ireo be lavitra no ny riska famelana n'ireo ilatsaka. Azonao zany hoe ny vahoaka zany eto ny tsara azy ireo. Azonao zany hoe ahoana marina, fa raha vao navela tsy ilatsaka ny anankiray dia ozy misy vahoaka miteny hoe apahambahoaka miteny hoe zay tsy nifidy an'io ka. Dia rehefa misy ny korotana dia hoe io raha tokantramonareo io ka. Fa tia zany izy samy milatsaka, rehefa ny vahoaka miteny hoe tia ny laninay moramora ny andaminana zay mety korotana kely madinidinika mety miseho satria tsy maintsy misy alohan'ny fifidianana zay hoe naoriana ny fifidianana matetika ny voka-pifidianana ary tsy teto amintsika ihany fa tamin'ireo firenena izay nahitana korotana enjana sy nahery vaika taty Afrika dia izay voka-pifidianana izay ny fifanoheran-kevitra sy ny tsy fanekena izay vokatra mipetraka eo. Zavatra misy amin'izao na tiatsika na tsy tiatsika aloha amin'ny fijery politika sy fijerina mpanara-baovao taoriana ny firotsahana le Antoine Radjoelina dia voakina ny CES ary be dia be ny olona mametraka ny hoe hatraiza no ahafahana mametraka fitokisana amin'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana raha toka vao miaingara izao ny zavatra misy ka tiana na tsy tiana tafiditra anatina lojikany hoe isy tsy fifankazaho-kevitra sy fifandirana hipetraka eo amin'izay voka-pifidianana sy didim-pitsarana mahakasika voka-pifidianana voaka ny CES. Zao alohany tsika ny zavatra rehetra misy lafiratsiny sy lafitsarany daholo lalam-piainana zany. Ninona didy mivoaka, didim-pitsarana mivoaka dia misy foana ny tezitra manakina dia ohatr'izany zao magaga le any amin'ilay filatsahany Andry Rajoelina ny tena kianina tsy lalàna ne ho azy zay fitsipika izay fitsipika hoe tsy atao hoe tary izy nandatsaka mbola veriko ihany fitsipika ange zany fa tsy tena lalàna. Ny madame Lalora Valvanina sy monsieur Ramatoratsiraka Didier tena lalàna mihitsy tsy dia tany loatra nisy nametraka problema fa taty amin'ny filatsahana Andriamato Andry Rajoelina. Zany hoe ny olona anty Andry Rajoelina na manana intérêt tsy ilatsahana Andriamato Andry Rajoelina no tena minina sy mitabataba. Nefa ny fitsipika fotsiny hoe tara tsy nanaja n'le ny olona antsika malagasy moa dia atao hoe lalàna foana le izy avahantsika ny lalàna ny décret ny didim-panjakana tanao didim-pitondrana ny décision tinge fitsipika fepetra règlement tsy manaja fitsipika zany tsy nanaja fitsipika raha atao hoe tsy nanaja fitsipika ho any ny CES raha oharina amin'ilay tsy fanajana lalàna tatsy anatiny maivana dia maivana ninkahana Andriamato Andry Rajoelina. Rehefa inona no ekena ny fandikana fitsipika eto amin'ity tsy satsy miteny amin'izay ho fa zay la lazaiko aminao teo hoe rehefa mitsara ny mpitsara dia misy le tao hoe ny feon'ny fieritreretany misy zavatra parametra hafa miditra ny ligne de compte andraisan'ny fanapahan-kevitra dia iny lazaiko antsika iny hoe ny fitoniana mialohan'ny fifidianana no nataony ka na nisy lalàna vao hitsakitsaka ary na nisy fitsipika vao hitsakitsaka ary azonao raha tao hoe vao hitsakitsaka zaho tsy mahafantatra nataoriana nefa tao aloha iny tsy fantatro raha tao hoe fitsipika koa hoe tsy maintsy natao mangarahara ny fandatsahana candidat tsy fantatro zany marina ve zany hoe tsy maintsy avoaka mangarahara eo rehefa manatitra dossier sa PV le greffe mandray ery fotsiny dia efa suffisant zany hoe tsy fantatra ao za tsy te hiditra lalina amin'izany fa anjarana ro mpanao gazety iatsy havanana matsitsika Andriamato Pierre Andriana tenaina satria fantatra nge ny antony natonga amin'ny raha ray sy roa arivo teto amintsika nge dia disadisa tamin'ny resaka voka-pifidianana dia tamin'ireo firenena sasany tatsy Afrika rahantsika mahalala ihany koa ny vokatra zany sy ny fifandomana ary ny ady an-trano teto izao vao omaly ny famory ny sasany tamin'ireo botsaka ovidiana ary mitakiny hoe
ara vao io dia soloa io mpikambanao amin'ny CES io zany hoe vao manomboka ny fifidianana sy ny lalao rehetrarehetra efa misy tsy afaka metraka fitokisana tsony amin'ilay rafitra sy antrom-panjakana izay hitantana no fifidianana eny ka zany misy foana tsy maintsy misy hoa ny tsy makatoa tsy faly amin'ny didim-pitsarana mivoaka na aiza na aiza satria manotoina ny tompontsoany zany fa raisiko ny any ino misy toeratrema William fa dia tena manelongelona nga fitsahan'ny filatsahan'Andriamato andrinina natoelona zay ve zany ny tena problema ny sasany politika imany ny manelongelona fa tena misainao tony ve dia maninonino rano latsaka tsy azoko zay ary efa nazavaiko teo le izy ny fomba fandraisan'ny mpitsara fanapahakevitra raha olona voatendry ireo mpitsara ireo a dia mety marina ny ianao fiza ny antoka izy ny mameantoka fa raha soloanao indray ireo olona fifidianana ange le izy fifidiananao an'le kory ny mpitsara ange le izy ho soloanao indreo ireo olon'ireo dia iza ny mameantoka anao fa tsy oatra izany ihany ny fomba fitsarana ka tsika le mpanao politika tsy mahafantatra fomba fitsara dia mame ohatra anao ary misy amin'ireo candidat reo nke ka condamné hatrany amin'ny cour d'appel hatrany amin'ny cassation efa ny mena amnistie magistrat no mame amnistie azy dia ahoana koa zany misy io azy zany hitanao amin'izay fa ny anton'izay dia tsotra mba isian'ny fitonena dia nikena le amnistie hatramin'izay andriamatoany rajoelona ianareo ihany koa metoko farimbona dia nametraka foana ny amin'ny hoe tsy tokony ny fifidianana filoham-pirenena fa ny fifidianana solom-bava-bahoaka no alefa mialoha ary na tamin'ny fiverenana ny fianana Vatican farany teo dia mbola nampatsiahany zay sosokevitra izay izy milatsaka ho fidiana filoham-pirenena izy zao ahoana ny hevitrareo mpiaradia aminy a mikasika an'izay hoe izy difotra foana fa tokony apetraka aloha nyhevitry ny farimbona ny nanao congrès dia efa namoaka an'izany tamin'ny 7 septembre 2012 ka zay matsy levatonga manarakyzendreo zany latsaka andreo andriamatora jolo izy hoe tsy manonona fa tavaverina ny commandant dia manohany zay manamafy an'ity ny farimbona zay dia mbola mihevitra fa ny législative ny tena tokony atao aloha jareo tsara ny fisiny zao candidat be da be zao anie dia na manamarina zany position-na zay fa zay ampiana an'ity eritrereto sara fa raha ohatra ny législative natao aloha dia ampianay an'ity io hoe fanitsiana kely ny lalàna fanamboarana zay président milatsaka ho fidiana dia tokony anana député folo farafaratsana inona ny dikan'izay ny dikan'izay dia mampiena be deibe ny olona afaka ilatsaka satria mba efa voavolavolany député nge ny heviny ary tsy dia mila mandalo ny vola zany fa comité de soutien automatique ireo député ireo raha indépendant izy a dia tsy maintsy mitady député indépendant folo farafaratsana ohatra fotsiny ma le folo fa mety ho 5 mety 20 rehefa tsy manana an'izay ianao dia za mieritreritra tokony ilatsaka filoham-pirenena satria tsy manana olona inivony vahoaka kory ianao zany dia inona ny zava-misy amin'izao fotoana zao ny arena sy ny vola no aretirety dia hoe misy olona dia hoe lany a raha miaraka amin'ireo olon'ry satria ny manam-bola afaka hiantoka ny candidaturako député tsy ara-potikevitra anie zany ara-bola fotsiny zany asanao tsy le vahoaka mihitsy samy hafa le hoe ianao a milatsaka ianao satria manana an'reto député reto a anolotra miaraka ambo dia efa mba antoka anankiray zay fa jereo reto mifaninany reto izany manana ny zany reo mety ny vola ny manana ny sasany fa io vola io zany ifidanana olona hoe ilatsaka député anaraka azy ahoana le fiainam-pirenena no oriny inona ny antoka zany fa tena député mahaso ny tenany vahoaka reo olona reo avadikitsika ny pejy tsy andeha lavitra ka mbola manamafy azy fa raha ho an'ny toko farimbona ny député ny tokony alefa
dia miravina mijavatra be da be. Hidirantsika vetrany indray a ny makasika ny lafim-baovao nanamarika n'ity herinandro ity dia ny fiaonana tampony eo amin'ny samy malagasy, dinikisy samy malagasy izay tarindry zareo anivony FFKM. Tsy mbola tompony fantatra aloha tsika amin'izao retinena zao hoe manahoana marina izy fa zavatra eny dia misy an'izay fonana makamina fitakiana tetezamita vaovao zay sy fialana indray amin'ny fadiarota. Ny zavatra somary natsikaiky ary nanitikika mpanara-baovao mety hitondranao hevitra ihany koa matsy ohatra hoe ny amiraly ratsiraka izay niantsony hoe dinika ny samy malagasy isina tetezamita vaovao tafiditra tao anatiny minarany indrombotsaka ho fidiana ao anatin'ity fifitianana karakaraina amin'ny tondro zotra ity, tondro zotra zay vareny hoe tsy nasiany soni ihany koa fahitanao an'izay rehetrarehetra zay. Mampalahelo le zava-misy raha mitentsika diniky ny samy malagasy tsy misy apatelony ny olona nivory tamin'ny conférence nationale ny no nivory tao. Ny elohan'ny conférence nationale ny efa nisy conférence régionale nangalana hevitra ary reo olona ireo ny ankabeazany dia tao amin'ny conférence nationale ihany. Nisan'olona ve no ilazana fa maolona satria nisy fatsakakevitra tany amin'ny faritany FFKM misy 530 manerana Madagasikara. Izany moa azo lazaina fotsiny izany fa ny zava-nisy hoa raha oharina amin'ny dinika santatra izany dia kely. Dinika santatra naka fotoana ela mihitsy vao tanteraka ny fanomanana azy. Nandray anjara tamin'io na reo antoko politika ao anatin'ity na ny fiarahamonim-pirenena hitako nandray anjara tamin'izany. Ianareo tsy nandray anjara moa? Nandray anjara tamin'ny conférence nationale. Nandray anjara dia mihaino. Be da be nge sosokevitra mivoaka teo e. Anao tetezamita vaovao alazaiko le izy foanana daholo ny rafitra misy anendry premier ministre isika. Tsy mifaneno amin'ny hevitra mifarimbona kosa ve zany hoe raha atao ngeny députation dia samihafa aloha azy leandro-panjakana ary ny ministre vaovao. Za zany dia mba hanao sosokevitra fa tsy mitovy amin'ny hevitra zany. Indao tsika mivory reto no anendry premier ministre manao fahefana feno dia andao amboarina ny UCT CST io zany le hoe déshabiller Pierre pour habiller Paul. Ianao hoe mieritreritra fa hisy filaminana teraka izany fampihavanana ve zany fa niatsotra ny fomba andravana aingana ny ho androm-panjakana io sady mandany vola no betsaka ny zavatra tsy mety ataon'ny sasany teneniko zany satria zavatra hita dia tsotra alefaso ny fifidianana solombavam-bahoaka ravo ireo androm-panjakanareo voafidiny premier ministre vaovao manana fahefana feno Andriamatoandro Rajoelina mbola mijanona président satria zay ny napetraky ny lalam-panorenana aloha tadio tsara ry MNI fepetratetezamita l'actuel président de la transition reste président de la transition jusqu'à la mise en place des structures de la transition. Asanao zany iny aloha zany fa mila premier ministre tena manana fahefana feno avy any amin'ny vahoaka. Zany hoe mitomby any aloha tetezamita na tsy tonga dia efa voafidy mirava nge zany le terme hoe tetezamita fa ny tetezamita zay veriky fa mandany vola tsy ahitana taratra ny safidim-bahoaka ary misy mpitondra tsy voafidim-bahoaka ao eritreretra tsara fa raha voafidy vita ny député tafapetraka ny premier ministre mitsangana ny gouvernemanta vaovao gouvernemanta avy amin'ny vahoaka na tiana na tsy tiana. Hitanao amin'izany le tompontso dia io gouvernement io no miaraka amin'ny solombavambahoaka raha misy eritreritra hoe hanova lalam-panorenana io no mahavita an'izany. Tsy ilaina akory ny référendum raha ilaina ny référendum azo atao ihany fa io no mikarakaran'izany zany hoe avy any amin'le vahoaka le hevitra fa tsy hoe kivorivory etsy amin'ny CCI vato dia andaontsika ametraka premier ministre vaovao dia samima menenarany zay teknisianina atsofoka any amin'ny ministera na anarana teknisianina atao ministra dia hipetraka eo reo dia le tsy tafiditra ao anatin'izay satria be da be ny tsy ho tafiditra dia ho avy indray taky tetezamita hafa indray
fanao any ange mamorona toerana ho an'ny namana eto amintsika ka io a hitanao rehefa tena antoko politika matanjaka manana hery tsy normal zany raha antoko politika iny tsika nge ho anatina mihetsy bahoaka dia normal le hoe mampiditra risy ary fa normal nge raha antoko politika matanjaka no maronisy eo anatin'ny antenimery ka olony avy eo amin'le antoko no mipetraka any anatin'ny gouvernement dia normal zany fa tsara iny vahoaka izy rehefa tonga ny fifidianana manaraka raha naombona tsy naombony asany somary efa lasalasa ny fotoanantsika andre matompierandrena tenaina andeha marana ny fandarantsika ina no afatra na tepoka tianao amafisina tamin'izay resadresaka ny arahantsika amin'ny raha lamianaka teto zay manao afatra aloha ny ho an'ny ireo namana zay taoko hoe tsy manakina fa ny zava-nisy ny natonga atsika ohatrany hoe samy naka ho azy teo tonga amin'ny fotoana anamafisana ny firaisakina anatanterahantsika miaraka le etaeta-panovana napetrakisika tamin'ny 2009 ny commandant de bord tsika tafaveriny io iza ndray amintsika ny teny fa rassembleur izy no rassembleur candidat naturel miantso atsika mba hifanohana aminy ary miantso azy kio nefany mba hiantso ireo namana apetraka daoly ny ampopo na aviaiza ny aviaiza satria tombontsom-pirenena no katsahantsika rehetrarehetra fa tsy tombontsoandrakotonara zay ny voalohany faharoa antso amin'ny vahoaka tsy mora ny matakatra ny zavatra miseho zany fa kosa ilaina ny manadiady tsara mijery ambany mijery ambony manodina zavatra mijery hoe ino ny ty ina ny ato anatiny ty fa tsy hinana ambolony zay tantarainy niatsina ny ero afatra atsipoka ny vahoaka malagasy zay fa ary farany a dia mila fitoniantsika oka tsy hiditra amin'ny velam-pandriky ny hoe hanakarotana na anosika atsika hifamono zay ngamba ny farateniko fafa dia misaotra ny matevy azafady na me ny tenanay ataoko hoe fahafahana na neo zay na mitondra fanazavana mikasika ny zava-misy atao amin'ny fiainam-pirenena niary sorana be dehibe ihany keo andre matompierandriana tanena nanaky ny vahiny teto amin'ny fandarana tamin'ity alina ty tsy haivina ihany flou nasionaly ny antoko farimbona eto Madagasikara tapitra tanteraka ihany keo ny fandarana amin'izao alina zao makasitraka ny teknisianina makasitraka amin'ny tafotafo anareo mpijery naharitra hatramin'ny farany ary mametraka ny mandrapitafo amin'ny manaraka indray